Falmerabantsika rehetrarehetra indray iresaka momba ny 7 février sy 26 janvier tsika androany. Androany zoma 7 février 2000 tapaka kely le connexion fa aza taitrareo fa basculer amle wifi le izy. Inona moa zany no tiako tenenina androany mahita an'zareo nandeha nanatitra voninkazo sy nandeha nanao oeraoera teny Antaninarenina miaraka amin'ny akanjo fotsy. De hozy izenao hoe malahelo ry zareo. Miarahory amin'ireo havan'le maty. Manome voninahitra an'ireo olona namoiny ainy tamin'ny 7 février. Fa tiako mampatsiaro io dia ampatsahivitsika foana isan-taona satria tsisy prescription iandrasantsika ny fialana io fitondrana io. Nareo zany aza mieritreritra hoe tsy nienjena hatramin'izay isan'ny fitsarana itsara azy eo dia eritreretritsika hoe tsisy fitsarana io. Tsy tompoko mbola manome promesse azafady fa dia hanao promesse foana. Ny promesse tsika dia tsy maintsy ho tsaraina Andry Rajoelina no ny heloka behivava izay nataony tamin'ny 2009 satria zao hitanareo fa amin'izao tsika miteny zao na mivory ary na mivory anaty trano raha tsy azo atao na dia hoe manao fivoriana politika anaty trano ary dia efa lazaina fa heloka. Inona nefa nataony Andry Rajoelina tamin'izany fotoana izany? Notaritiny teo amin'ny 13 mai ny olona. Dia rehefa nitaritiny teo dia hozy izy hoe ametraka ny prime ministre teo an-dalambe isika. Tsy vitan'izay fa nalefa ny tenin'ny olona ohatra ny androany tsy tonga teny Rajoelina. Fa tsy haiko hoe aiza izy naninona ny tsy nakeny. Fa efa nomanina isy olona hitifitra ao anatin'ny batimaon'ny trésor public sy teo amin'ny batimaon'ny finance. Satria efa hitany hoe tamin'ny 26 janvier raha Valomanana rehefa nahita an'le kasy marobe reny dia niteny tamin'ny mpitandro filaminana hoe aza tifirina le olona. Dia efa fantatry ry zareo zany fa isindray mibaiko hoe aza tifirina le olona. Dia aleo ny anazy nataony tonga aloha satria izy mila faty olona. Hitantsika ao anatin'le vidéo izay mandeha io tsy zavatra noforon'ny tima tamin'izany na noforon'ny olona tamin'izany fa reportage ny RFI sy France 24. Ary dia voalaza ao mihitsy fa nila hoe mandatsatra zareo mba hiaccusena an'le fitondrana tamin'izany mba ilazana hoe nafaty olona. Dikan'izay dia izao nanaovana embuscade ireo olona niakatra tenireo. Nanaovana fandrika ary natao sorona ho vonoina. Amin'izao nefa zareo milaza hoe tsy atao sorona intsony ao vahoaka. Non, rehefa mandeha mitaky any an-dalambe ny vahoaka tsy sorona ny anaran'izany fa manifestation populaire légale légitime. Fa ny famonoanao azy, ny fanaovana embuscade, ny fametrahanao olona hitifitra azy ery ambony ery, zany ny atao hoe sorona. Ka nahoana moa zany no amin'izao le milaza foana reto compte fake sy reto pomba ny fitondrana hoe aza atao sorona tsony ny vahoaka. Intsony zany hoe efa nisy taona zany zareo nanao sorona ny vahoaka. Za dia miteny aminareo iray izahay nitarika ny olona hidina eny an-dalambe tsy nisy olona teo na iray aza maty ary tsy nisy olona teo napetraka hoe hitifitra ery na hitifitra ary. Dikan'izay tsy sorona mihitsy ny vahoaka rehefa midina eny an-dalambe. Tsy manao sorona ary tsy atao sorona ary tsy misy olona ho sakrifiena. Fa ny devoly izay anaovan'ny Rajoelina fatitra, ny pimasy izay anaovan'ny Rajoelina fatitra, izany olona rehetrarehetra izay miteny hoe mila mandatsatra mila an'izao
de hoe ahoana ny organise antsika an'izay a de ry zareo nanakarama mercenaire itifitra teo amin'ny trésor teo amin'ny Louvre ary teo amin'ny ministère en finance ary le sorona nataon'zareo de tena hoe olona no taritiny zay olona pomba azy olona zay nanaraka ny foto-kevitra ny mintsiny no vonony akitsy rano atongavana am'le hoe nisy faty olona teo ka izany zavatrany efa tsy manifestation populaire intsony ny anaran'izany fa zany natao hoe meurtre avec préméditation ary ny olona zay maty teo dia maro de maro nisy olona maty teo sur place misy olona naratra misy olona tsy tafaty mandraky ny androany hatreto zany de mila fantatritsika firy ny olona maty teo fa raha ohatra ka mahatratra isa maromaro voalazany convention internationale momba ny crime contre l'humanité de mety possible ihany ho afaka hoentina eny amin'ny cour pénale internationale zany zavatrany ary tadidio fa misy natramy crime tamy 20 taona lasa raha de mbola tsarain'zareo misy crime efa tamy 30 taona lasa de mbola tsarain'zareo tsara fantatrareo fa ny fitoriana natao mikasika ny ravalomanana no classé sans suite tany amin'ny cour pénale internationale fa mbola tsisy fitoriana mikasika ny Rajoelina tany fa ny fitoriana mikasika ny Rajoelina dia iny 7 février zay nanaovana embuscade na nanaovana guet-apens na nanaovana fiomanana mba amonona olona teo amin'ny lapanambotsirohatra dia crime ny atao hoe crime dia sazy dia eloka mahavoasazy mandra-pahafaty ary nahafaty olona be de be na de tsy teo Rajoelina de izy sy ireo témoin marobe mihitsy no nanao témoignage taty-aoriana hoe efa nomanina ny aminona olona efa nomanina ny olona itifitra tsy ny garde présidentielle no nitifitra fa ny olona zay mercenaire civil sy police miaramila gendarme zay nampiasain'ny Rajoelina tao amin'ireo de deux côté reo ary anisan'izany ireo officier notariany Lilson notariany général de police lasa ministre izy aveo tamin'ny andron'ny Rajoelina tadidiko tsony ny anarany fa afaka tenenareo izy ny anarany iny ministre ny police tam'izany iny ireo no namatsy fitaovana teo ary nisy olona civil ihany koa nitifitra teo ny expertise balistique zay nandeha tao amin'ny fitsarana tompoko dia nanome tir croisé tsy avy any aloha avy aty amin'ny lapanambotsirohatra fa tir croisé avy aty amin'ny Louvre zany hoe avy aty amin'ny Louvre tifitra mandeha any amin'ny direction trésor avy aty amin'ny trésor mandeha direction any amin'ny Louvre mandeha any amin'ny direction zany hoe manao hoe mandeha any aloha fa tsy hoe avy aty aloha mandeha aty aoriana organese zay ny anarany organese ny anaran'le ministra ny police tam'izany de io organese io sy Lilson no anisan'ny complice ny Rajoelina nanao an'izany guet-apens izany eto de miteny am'izao tsika miteny zao matoa Rajoelina tsy sampotra teo de mataotry ny ainy izy matahotra izy efa miororo izy hoe istady amono izy istady anao 7 février bis nefa izy mana senjehany eritreritra ny araky ny teneniko hoe mana ny ataony izy de mieritreritra fa efa ivaly aminazy tsy hoela ny valikasany de taindava eo de tsy sanakeo amin'ny lapanambotsirohatra tsony izy androany anatitra voninkazo toy ny fanaony nandritry ny taony any fandimby teo ka izao no teneniko anareo iny de tsy ho avelatsika satria efa azonay ny rapport balistique efa azonay ny témoignage zay
teo mbola misy velonaina ireo olona izay ao anatin'le video ny siviriana misy efa nivadika efa tsy ray tsokombakomba amin'ny rajoelina intsony ireo olona izay niara nanao an'izany getapen sy izany crime teny amin'iny Ambohitsiroatriny zany dikan'izay dia afaka mametraka fitoriana vaovao zany isika any amin'ny cour pénale internationale ka raha ohatra ka hitan'zareo hoe mitombona ny élément vaovao izay entina amin'io ary miova indray ireo mise en cause fa tsy ravalomanana sahala amin'le teo aloha fa irajoelina sy ny firongony dia isokatra ny fanadiadiana ary na roviana indrindra ka hoe raha miala tao a Madagasikara rajoelina satria ho ahonga ny vahoaka amin'ny tena atao hoe manifestation populaire andeha heritreritra hitsoaka aty Europa dia miandry anazy ny fisamborana satria dia efa homanitsika ny mandat d'arrêt international isamborana ny rajoelina ohatra ny anaovana antsika amin'ny mandat d'arrêt isaky mihetsika io isaky ny miteny anazy hoe rajoelina mampahantra ny firenena tonga dia mandat d'arrêt rajoelina manapotika ny firenena tonga dia mandat d'arrêt rajoelina manondra narem-pirenena tonga dia mandat d'arrêt kanefa izy namono olona na faty olona misy olona hatramin'izao tsika miteny zao tsy fantatra maty tsy fantatra velona na njavy na porté disparu na fenina ny fatiny dia irajoelina tompona ndraikitra an'izany sy ireo olona izay niara nitsokombakomba taminazy tamin'ireny fotoan'ireny nitifitra teo dia izay lazaiko izay hoe nisy olona nitifitra teo ka izao no teneniko anareo tsy vita ny 7 février iny ihany fa ny incendie criminel ny incendie volontaire dia criminel ihany koa nampandora ny rajoelina ny radio télévision nationale teo Anosy nampandora ny rajoelina ny MBS teny Anosy-Patrana ary nampandora ny rajoelina ny centre commercial teo amin'ny Zoom sy ny centre commercial teo amin'ny Trading Center teo Analakely ary La City sy izany anaran'le anankiray Teria Behoririka ireo toerana rehetrarehetra teo dia nomanina ary misy témoignage zany zavatra zany hoe casse organisée zany hoe famakina toerana sy fandorana ary famonon'olona organisé no natao teo mba ilazana hoe nisy olona nisy korotana tao Madagasikara tsy vitany teo Antananarivo ihany fa eraky ny Madagasikara natao zany zavatra zany ary rajoelina nanome baiko dia araky ny lazaiko anareo hoe ny incendie volontaire ny olona izay maniraka olona anao incendie volontaire dia manao crime tompoko ny fandorana trano en dur dika an'izay dia tsy ho afa bela mihitsy io rajoelina io satria tsy vitany hoe fanonganam-panjakana fotsiny nataony fa famonon'olona sy fandorana fananan'olona ary fanimbana fananan'olona ary nisy olona maromaro ray tsokombakomba taminazy koa tamin'izany izay ananatsika ny anarany fantatra hoe iza daholo ireo olona ireo ny andraikitra ny quartier tsirairay sy ny province maromaro ka za dia miteny aminareo tsy ho avelantsika amin'izao ny témoignage izay nataon'ny Charles colonel Charles matoa izy namoaka an'ireny dia izy zany efa mba nanao repentir fa ny sasany izay mbola miray tsokombakomba amin'ny rajoelina dia miomana fa sady hiaraka higadra any aminazy ary hiaraka dia azo mandat d'arrêt international miaraka aminy ary tsika tsy anaiky mihitsy amin'izao tsika miteny zao na ilaza ry zareo hoe ianareo any amin'ny diaspora any amin'ny 15 000 kilomètre any vava fotsiny manomboka izao dia ho asehontsika fa tsy vava fotsiny ny aty mirahina isika mirahina na ny aty ivelany na ny any
ny any an-tanindrazany ary indrindra iatsoko ny diaspora rehetra ty ivelany. Tsy moramora ny manao fitoriana any amin'ny communauté internationale, tsy moramora ny manao fitoriana any amin'ny cour pénal international, fa saingo ataotsika zany. Tadio fa amina matratra manomboka hatrany amin'ny 50 000 euros ny fitoriana anankiray ary mihoatra miakatra izany arakaraka ny malava le fitoriana. Fa tsy mampitsoaka antsika zany, tsika ty andafy dia maro, tsy eto Frantsa ihany fa eran-tany. Anao levée de fonds tsika itoritsika Andrajoelina any amin'ny cour pénal international amin'ny crime izay nataony io, ka manomboka izao dia samy mitondra ny anjara-biky na 1 euro na 10 euro na 100 euro na 1000 euro izay fonareo fa dia ho toritsika ataotsika tsy mipetraka ny lohan'io Rajoelina io ary tsy amelantsika raha tsy mandat d'arrêt international sy fisamborana no mahazo anazy. Zay zany ny afatra tiako tenenina aminareo ary tsy ho avelantsika vita mora foana ny crime izay nataony. Fa tsy vita ny hotoritsika any amin'ny cour pénal international izy fa hotoritsika koa izy any amin'ny Haut Commissariat des droits de l'homme amin'ny zavatra ataony amin'izao tsika miteny zao, satria lazainy fa hoe na any amin'ny diaspora any toritory fotsiny miteniteny fotsiny tsy manana moyen ka tsy mavita manonga-panjakana. Mais tsy manana moyen zay anaovana guet-apens sy anaovana famonoan'olona ohatrany nataonareo. Fa ho aseho anay anareo koa hoe nierikerika mantodra-drano vitanay dia amoaka mandat d'arrêt international eny amin'ny cour pénal international contre anareo sy hitory anareo eny amin'ny Haut Commissariat de droits de l'homme any amin'ny Cour africaine de droits de l'homme sy izay rehetra ahafahanay mitory anareo tsisy ahafahanareo mitodika tsy afaka hivoaka ao Madagasikara intsony tendron-dohanareo. Mazava zay sa mbola tsy eny ho an'ireo izay compte fake manaraka an'ity vidéo ako ty dia ampidiry tsara ao anatin'ny lohanareo fa manomboka izao dia izay ny miandry anareo ary izay miray tsikombakomba rehetra amin'ny fitondrana io dia miomana fa dia hiara voasambotra miaraka aminy. Zay ao Madagasikara ihany ny tokotaninareo fa manomboka izao ny tokotaninay dia izao tontolo izao ary izay ty ivelany dia marobe lavitra noho ianareo ao amin'io Madagasikara kely io. Tadio zay ary manomboka eto koa dia tadio fa tsy voatery ny gasy ihany no anampy anay sy fanometanana aminay fa izay olona rehetra mahita hoe tsy rariny kosa nanaovana an'ilay malagasy novonoina kitsirano mba ilazana hoe nisy namono ny fitondrana teo nefa zareo ihany nampamono dia anampy anay amin'izany. Zay fa dia misaotra antsika rehetrarehetra netsika tsisy an'izany hoe ovonotsika ho ataotsika sorona malagasy, netsika dia i Rajoelina no hosamborina manomboka izao. I Rajoelina sy ny mpomba azy no hosamborina. Zay fa mandra-peona daholo indray dia amanaraka tsika mihoana. Zay lazaiko zay ny fanometana antsika anaovantsika fitoriana international any amin'ny sehatra rehetrarehetra hitoriana Rajoelina sy ny firongony.